hamafisinay fa zahay dia mitsipaka marindrano ary manohitra tanteraka ny voka-pifidianana vonjimaika zay avoaka ny seni androany ny prositeny sy ny candidat numéro 13 valin'izay na hanontany valin'izay izahay no nangatanay fiaona tamin'ny monsieur le président seni teo ny valiny azonay dia hoe voarainay fa hodinihinay kanefa ry zareo hamoaka ny résultat provisoire amin'ny folo izao dikan'izay aminay tsy namaly ny hetahetanay zany faly miarahaba isika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny watawatagasy ny tenako androany isika de ndehinohy ny resaka izay fanataontsika tamin'ny tapany maraina teo tsy namo izany fa ny mahakasika ny savorovoro amin'ity valim-pifidianana vonjimaika izay navoaka ny seni androany ity manoloana izay hatrany moa dia nanao fanambarana ny candidat larana fahatelo ambin'ny folo tsy iza moa izany fa sy tena rena solony haiko izay mitsipaka tanteraka anio voka-pifidianana io araky ny nambarany hatrany fa miloha ny idirantsika lalandalina amin'izay pitsopitsony mahakasika izay fanambarany candidat izay dia azadiny manao commentaire ambany video antsika ity mba ahafahantsika mandravona anireny hevitra rehetra ireny anaovantsika video manarakeo azadiny ihany koa ny milaikeny video antsika ary azadiny toraka izany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amintsika tomotawatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary navoaka ny seni androany sabotsy 25 novembre ihany ny voka-pifidianana vonjimaika nateo azy ny fangatahana nataon'ny candidat larana fahatelo ambin'ny folo sy teny randrana solony haiko ny fampitahana ny fitanana an-tsoratra ny raharaham-pifidianana sy ny QR code na bureau pifidianana marihina fa tsy nisy tonga teny antoerana nanotrina ny lanonana ny karakarainy seni ny candidat rehetra ankoatra ny candidat Andry Rajoelina ihany ny vondrony candidat raha teo tsy mankatoa iny fifidianana iny ary mihevitra izy ireo toy ny tsy misy tsy ahivana fa 46,36% ny tampandresana anjara navoaka ny seni izay tarehy marika kian'ny mpanositra ka ilazana izy ireo ho tarehy marika na bontsina na nampitomboina ny candidat Andry Rajoelina nahazo ampahambato 58,95% no nitarika sy nandresy tamin'ny fiodinana voalohany amin'ny vokatra vonjimaika izay navoaka ny seni sy tena rena solony haiko araka izany izay nahazo ny salanisa 14,40% no laharana faharoa ary ravalomanana marika izay nahazo salanisa 12,10% no laharana fahatelo tamin'ireo mpifaninana manoloana ny voka-pifidianana vonjimaika izay navoaka ny seni androany sabotsy 25 novembre izay dia nitondra fanankianana izany ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo sy tena rena solony haiko araka izany ara dia mitsipaka marindrano sy manohitra tanteraka ny voka-pifidianana vonjimaika izay navoaka ny seni ny candidat sy teny noho antony manaraka ireto zato isanjato nireo santionan'ny PV nanaovana confrontation omaly zoma 24 novembre dia tsy mifanaraka amin'ny vokatra izay navoaka ny seni mitaky ny fanohizana confrontation izahay hoy candidat sy teny hatrany izay no antondianay teny amin'ny seni nefa tsy nahazo valiny mahafapo izahay ny QR code amin'ireo PV voarainay dia mikorotana tanteraka ka tsy afahana manaramaso sy ny fifidianana no hazavainy honorable Jean-Jacques Rabenirina fa tsy azo ekena ireo tsy fanarahan-dalana ireo ka mitsipaka maridrano ny voka-pifidianana vonjimaika izay navoaka ny seni ny tenako hoy candidat sy teny randrina solony haiko hatrany etsy andanin'izay anefa nanao fanambarana andriamatoa Andry Nirina Rajoelina androany tao ampejiny rehefa nivoaka izay voka-pifidianana vonjimaika izay satria tamin'iny voka-pifidianana iny marihina etoana fa nitarika ny tenany ary tamin'ny salanisa somary lavidavitra ihany raha ampitahina amin'ireo candidat izay mifanarakaraka laharana aminy nandritrany izany fanambarana izay natao tao anatin'ny pejiny izany moa dia nararaotiny ity candidat larana fahatelo ity ny nisotra any malagasy rehetra izay nanao fifidianana sy natoky ny tenany hoy izy hatrany ka dia Andriamanitra manankarem-pahasoavana hoy izy no hamaly soa ny vitantsika manoloana izay hatrany moa dia mbola nao mafisiny ity candidat larana fahatelo ity fa ny gasikara hona tsy maintsy mandroso izay moa ny teny filamatra ny raha teo ka dia eto ampiandrasana an'izay fandrosony Madagasikara zay ary isika mianakavy raha ohatra ka izy tokoa no lany amin'ny voka-pifidianana tena mivoaka fomba ofisialy fa tsy vonjimaika tahakany izay nivoaka tamin'ity androandroany ity araka izany ara dia miandry ny confrontation izay nangatahan'ireo candidat rehetra mba hisiny marimaritra iraisana ary mba hisiny marina sy mangarahara ary ny rariny sy ny hitsiny amin'ity voka-pifidianana izay tena izy mba tsy hisiny korontana lava izao nivoaka malagasy sy ny olo-mpanjakana rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena ajanoko hatreo ny mahakasika n'ity video antsika mitindra mitoraka ity tompoko lasy tomboko vavy ka manasa antsika rehetra mba hanao commentaire amban'ity video antsika ity mba hafahana mandravona anireny hevitra rehetra ireny anaovantsika video manarakeo manasa nareo ihany koa ilaikeny video antsika ity ary manasa nareo antanandroa hatrany iabone amin'ny chaîne antsika mba hafahanareo manaraka tsy tapaka ny vaovao zay lefany amin'ny sisy Watawatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa
farany agnaty fô ragno mbola hely ziskatsika ziobe mitiavako anao tsy miô vo maika me mitô sasany anao tsy falovy aminao zao tsiao